Resaka taminareo foana hoe za zao miresaka zokilanto de miresaka dokotera zay hoe misotranao a Jesosy nampandalovinao ny fotoana rehetra tamin'ny enanao ara-marsio sy ny sisa zay efa mibebahako tamin'i Jesosy. De eo amin'le resaka méditation mihitsy no tsy ampy aty am-piangonana. Raha somary fitina zany de hoe lay Jesosy miteny hoe makalesa ao amin'ny efitrano mangingina. Eo le tranolay fionana zay naorintsika. Fa le efitrano mangina koa de hoe ao anatin'ny saitsika eo zay anisan'ny nampianarina anay tany amin'ny fotoana nanaovana ara-marsio fa kay ato amin'ny baiboly misy azy fa tsy mikoroma azy. Ao anatin'ny lohantsika eo de misy kazo be da be mihitsy. Kazo be de be misy nareo zao tonga eto de ivavaka tsika. De misy ndray mialy ato hoe andeha ho any an-tsena de misokatra indray le varavaran'le tsena. De misy ndray hoe rehefa andeha ampianatra de misokatra indray le varavarana fampianarana. De arakarak'le kianja misy anao no misokatra ao anatin'le lohanao. Fa ny tena olana aty am-piangonana ihany ny somary sarotra. Satria rehefa makaty am-piangonana ianao de matetika présence ny vatanao eo ihany. Fa ny sainao misokatra any amin'le rehetrarehetra. Mba vohitiko raha ve le trano teo za nandeha taty. Satria mantsy ny aty am-piangonana mipetraka de miaino. Ny sarotra amin'ny saina le hipetraka andeha hiaino fa mora kokoa le hanao zavatra, le manao zavatra occupé amin'le zavatra ny vatanao. De rehefa mipetraka ao am-piangonana ny olona de présence ana corps fotsiny eo, le corps corporel, fa ny saina tsy ao mihitsy. De nefa ao anatin'ny lohantsika eo misy kazo misokatra ampidirana fréquence ny antony. Zany hoe satana zany ao anatin'ny fotoana 7:7 de miezaka mampiditra fréquence ao anatin'ny lohantsika foana. Tsy voahidiny tranonao fréquence zay ahatonga anao tsy fantoka amin'le fréquence anankiray. Tokana ihany ny fréquence an'Andriamanitra de le marina sy mahitsy. Zay le lalana sy famarinana ary fiainana. De mampiditra zany Andriamanitra te hiresaka aminao izy amin'ny alalan'le onde avany aminy. Fa ny sainao misokatra amin'ny zavatra hafa de tsisy ahafahany mampiditra an'le izy ao aminao mihitsy. Mazava manareo hoe zany fanazavany zany. De Andriamanitra zany rehefa hiresaka, zay le mahatonga le fa maninona ny sasany tsy mahatsapa ninina. Satria zay natonga zay hoe makalesa aloha anao amin'ny efitrano mangina ary rehefa voarindrinao izy. Iza zany le mandrindrina anazy? Za ihany. Le mandrindrina varavara-tsaina zany de hoe za hianatra de za heno an Jesosy ato de za mihitsy manao hoe tsy problème amiko aloha zay any an-trano any ninina miseho any fa za hitady an'Andriamanitra eto zao androany. Enao mihitsy zany no mangataka mandidiny sainao hoe za androany Jesosy te eona aminao. Zay no mahatonga ny olona tena manana etaeta ny Jesosy tahaka ny Jakoba no afaka niona taminy ary nahita azy hoe tolona amin'ny anjely azao. Satria efa nisokatra tamin'Andriamanitra ny varavara-tsaina. De zay no mahatonga le hoe tsy maheno ninina ny olona ary tsy mahafantatra ninina satria petraka izy de mandray note fa tsy azo le zavatra resahany satria tsy manokatra ny saina izy. De ny atao zany rehefa ao am-piangonana de hoe sokafako ny saiko ho an'Andriamanitra. Akatono izy ny varavaranao, ianao zany mandrindrina zay any amin'ny lohanao fa manokafa varavarana ray ho an'Andriamanitra am'zay. Zay le aza mame fitoerana ho an'ny devoly. Akatona am'zay zany zay varavarana any anatin'ny loha rehetrarehetra aminy. Gaga be am'zay maheno ny dokotera nanazava hoe misy taona izy any anaty raritsaina rehefa jerena de misy somary mipika de iny le mahatonga olona ray mety ho lasa dala ohatrohatran'izay le fanazavana teo. Fa nisy demoniaka zay niasana mihitsy, niasana le demoniaka. Ary raha zay mbola olona fantatra fa manana fameza-pahasoavana nandray an'io fa tsy sitrany io. Fa ohatra ny misy adala kely, fola amin'le fiteny ohatra ny adala kely zay. Tsy niatsitrany io na ampandrona ny diliry na 3 andro, 7 andro, tapa-bolana, 2 volana, fa tsy sitrana le marary. Fa rehefa nisy bevoly izy, fa metro tanana de ivavao mangina. Ivavao mangina. De ny vavahana mangina le marary, vavahana mangina vita de natory, fo maraina tonga de afaka le demoniaka sutehaka alohan'i Jesosy zany. Eto zany vao malala fa misaotra ny dokotera sy zokilanto fa kay zany ny fandroana devoly tsy le mitabataba foana ihany. Satria anao le mitabataba vao mainka miperturbe an'le sainy satria sainy mihitsy ny vo fa tsy any anatin'le hoe fanahtsony. Mazava zay le hoe mila mianatra. Eto zany vao mandray hoe misy karazan'olona zany tsy voatery miala ny devoly satria vao mainka korotana ny lohany. Ny fahavoazan'ny olona am'zao raritsaina daholy. De tsika nefa miala de en plus tsika mivazavaza tsy amin'ny force an'Andriamanitra koa fa amin'ny herintsika fotsiny. De vao may marary be ny lohan'le olona de vao mainka izy mialaza dala. De mila fantarina koa zany zay de ao anatin'le fitenenan'le olona mora sy vavaka nataony zany nampilamina moramora ny raritsainy vao nahita tory izy sitran'izy ny ampitsoniny.
de zaniko zany mila fatarina de misaotra ny dokotera koa tsika nitondra nyzany mihitsy a satria indraindray tsika manao botolo fotsiny rehefa mietsika de roana vazavazaina foana fa antanio mihitsy ny fanamasina hoe misy fotoana zany kay a avela mihitsy en repos le sain'le olona satria tsy resaka démoniaque zany fa resaka areti-saina mihitsy a de mahazo an'le olona de zay zany mahatonga le olona mivazavaza reraka fotsiny fa tsisy fiantraikany a am'le olona ary zay natonga ny soratra masina teny hoe teny mora mahatapa taolana ozy izy ao anatin'le resaka teny mora noho izany raha tianao azy ny fanazavana izy mirala reto raha sarosarotra de akatony zay mahatonga ny akipy maso a mba tsy na zavatra jerena ary de apiditra fréquence raha misy sarina vehivavy miboridana andre mandeha fotsiny eo tonga de misy fréquence ana fijangajangana anatin'ny fon'ny olona tena eniny taitra daholo ivatany tsisy resaka zany a fa miditra de zay mahatonga le mikipy ao anatin'ny fidediavana an'Andriamanitra mba hampidirana le hoe Jesosy ianao mihitsy ny tiako re eto amin'ity androany ity ka raha miteny zany zokolantso hoe misy zavatra tendreny io ka ilaza eno enge ty zavatra tendreny ity de ny angatahana aminareo manana le concentration eno tsara le feo a de ampangino mihitsy le anaty loha hoe inona zao zany ho tendreny zany ny tsika lasa ansahady inona zao le ho ataony fihinana koa ary zany zavatra ataony zany aza zany aloha fa hoe Jesosy inona ny tianao ampitaina ao anatin'izany vao mifantoka fotsiny ao de eninao mihitsy hoe mangritsina be vatany eo a tonga zay le asan'ny fanahy masiny dao ara zokolanto anoizako an'le teniko teo makasitraka paster mazava ho azy tsika misy toe-po tadiavan'i Jesosy rehefa mibebaka fa eo mantsy matetika tsy hain'ny olona le mibebaka de le fandraisantsika azy matetika fandraisan'ny akamaroan'ny olona de hoe mifona amin'ny fahotana zay a nefa ny olana matetika tsy ampy zay fa le toe-po le nitenenitsika teo tsika zany a za tsy ampanangatanany sady tsy mety koa zany fa raha misy ho amintsika ato tsy maray an'izay de zay le mbola tsy mahay mibebaka fa tsika zany a raha vao miconcentré zay le toizako amafisiko tsara mihitsy le méditation kristiana koa vao mahainao zany méditation zany de any de miantso de voly zany any mpanao ara-marisio zany fa zay méditation nefa tena azo andikana azy de tena fifatohana ho anao rery lalina tena hoe tena ohatrany hoe mieritreritra ianao zany hoe za rery ny eto amin'ity université maîtriseko daholo ny eto amin'ity tany ity fa Andriamanitra ihany mahery zay ny tsika aloha zay le fréquence avy any ambony somary mikirotana kely moa le programme teo fa jerentsika am'izay ny asan'ny fréquence ary teto de way faly be mahita amin'ny pasteur lay fa niantso aza telefona ihany keo fa izy koa matsady dokotera de tena makasitraka anao aloha fa misy partie tena tsy hoe sanatria manana dokotera manitra fa sady horiraka ihany keo izy fa misy partie tena ilako an'ny pasteur mihitsy le zavatra ifandraisan'ny fréquence samby dokotera izy ro lalo mahafinaritra be fa resaka siansa moa ty de sady ampiana amin'ny ara-panahy ndao ary jerentsika ary ty toy izao zany ny zavatra vokatry ny ataon'ny feo misy rano alefa eo misy zavatra alefa eo de mivibre misy fiatraikany amin'ny natura zany le niteneniko tamin'ny voalohany teny hoe rano a fiatraikany amin'ny atidohantsika misy zany reo dokotera rola afaka mbola manazava an'izay fa ny tena ilana zareo zany rehefa le anirina aloha fa sao de tsy ampy fotoanantsika fa alefantsika aloha ty tsy hoe tsy ilaina moa zany fa mifonina am'le fiteny bon ahoana moa zany zao ty vetivety mba ahitan'ny olona anazy ataotsika kely an'izao ngambany ataotsika an'izao jerenareo tsara ty io zavatra amin'ny YouTube daholo ny alaitsika mana ty zavatra ty azo atao expérience any an-trano ty sady miteny any tanareo io maintimainty eo zao baffle eo mamoaka an'le fréquence raha vao mivoaka ny baffle zany de efa fréquence andika zany mety eo hoe le ana nomena azafady tsy haiko izy misy milaritra kely zany zany laritry zany re lesona any amin'ny fampianarana son fa tsy eto de io io fotsifotsy kely eo amban'le baffle io io ny asiana rano mivoaka de jerentsika hoe ohatra ny ahoana fiatraikany zavatra ataon'ny rano miankina amin'ny fréquence avoaka an'le baffle de ndao any io 24 Hz zao io le nazavaiko tamin'ny voalohany tsy azavaiko tsony de zay zany ny fréquence avoakan'le baffle de jerenareo fiatraikany eo amin'ny rano
izy izy teo tao laza zavatra hafa tsy hitana lehany lasolofa laza zavatra hafa ioka izy io tanareo io tsy mazia io tena zavatra mitrango azotsika zara saika hitondra n'io teo mihitsy fa mandreraka be le tady rano ohatra fa tsisy asany devoly mihitsy io na kely ary asan'ny feo io tsisy afa am'izao le teneniko anareo hoe misy zavatra milatsaka any dia tsofin'Andriamanitra hoe bzzz dia miova ny formandreo lasa ohatran'ity tanany ity tiandre anty micro ty izy dia atao manao an'izao dia vitany zany amin'ny alalan'ny feo io zany zao feo io mampitonga an'io rano mandeha zay ny teneniko hoe miakatra ny feo Andriamanitra malala hoe ty atao amin'ity atao manao zao dia afangaro an'ity dia iny dia lasa rano lasa afo lasa mazava sy sisa sy sisa direnareo io rano lasa mitsingevana mitokana etsy io hitanareo io zao feo mahatonga an'io mba tokony atsika ho resy lahatra zany sy atakatra hoe zany herin'ny feo zany tsy azo atao ninina mihitsy zany fa io ny source n'izao rehetrarehetra zao dia ny teny iny manova n'le varoan'le fréquence izy amin'iny sy ny intensité zany moa zany mialatsiny fa tsisy andikako azy amin'ny teny gasy fa manova n'le fihetsiky le fréquence iny hitanareo eny io zao miakatra 25 indray io jere tsara io mila hitandremana tsara azavaiko ny asan'ny 25 sy ny 24 samy hafa ary eo mafetsy ny devoly mody ataony fa 24 tia nefa 25 ny omena 25 nefa ny midika fiemorana 24 mampandroso raha mandeha amin'ny sens normal zany ianao dia tsy hoe fréquence fa manazavana an'ireo ny asan'ny fréquence zany sy mifamitahany devoly amin'ny fiainantsika raha vao tsy mitandrina satria hainy koa io sao dia mieritreritrnareo fa hoe Andriamanitra ihany ny mahay an'io fa tsika olombelona raha mahaiko indrindra fa ny devoly nytiako tenena zany lehibe ny devoly ohatrany hoe losifera sianina fa tsy hoe devolivolo kely atilo fa tsy azo tokafana koa izy fa hainy io nytiako tenenanareo zany dia hainy fa ny devoly vendrana ka io zany zao normal tsy hitanareo hafa indray le fandehany fa eo amin'le maritra rehetra ny tena tiako aseho anareo manana sensation nareo hoe miembotra io rehefa avy eo io zao mbola normal zao tsisy fanahy mazio nenina feo io iny le 23 iny le reversa tiako tenena teo fa tsy le 25 hitanareo io amin'izay le hitanareo miembotra le rano ohatrany hoe miembotra feo tsy miembotra fa iny le fiemorana teneniko iny zay azonareo amin'izay zany le Andriamanitra nanao an'izao tontolo zao misy fréquence alefany dia makany makaty gauche droite miakatra midina amin'Andriamanitra azy dia hainy daholy dia amin'ny alalan'ny fréquence nanaovan'Andriamanitra an'izao tontolo zao ihany tompoka tonga dia tohizako amin'ny anina faharoty tohizako amin'ny ny fiatraikany amin'ny vatana rasy loha raha hijerinareo ny fiatraikany amin'ny fasika ty mba aloha jerenareo ihany ty moa zany iny le 440 lefa nilazavaiko amin'ny pasteur José Alain dia misy 432 fa lesona hafa ndray zany rehefa iny tena tiana aseho amin'io dia zao saika nitondra gitara koa netiko teto fa azo porofona mihitsy hoe rehefa ty matsao note zany zay le laha 440 rehefa mivibre amin'iny iny dia mivibre daholo zay manana fréquence 440 rehetrarehetra dia rehefa tsika zany manana zay le mila fréquence réglé amin'i Jesosy
nanao ohatra pasteur teto ohatra hoe 105.6 FM raha te azo raha teo fiotazatsona nareo tsy possible mihitsy nareo any amin'ny lolo tsy teniteny sifra fa lasa matonona radio akoatra teny fotsiny hoe 1606 loha zany fa mba tsy tenenako satria le radio be dia be dia manjary sao dia sanatria mitombe amina radio misy le raha vao FM 1600 tsy misy zany fa mba tsy tenenako hoe FM 100 zao na 80 zao dia ataoko an'izay le izy raha vao 105.6 FM nareo tsy mivibra tsy mahazo an'izay bon io zavatra io lalindalina kokoa fa tiako asehonareo antsary ohatra zao le izy zao io violon ny fi io vitako mivibra ny cordany io avy amin'ny zavatra lefako eto ty zao fa bon tsy mivoaka moa le feo fa na izy raha azo atao tsy mazi zany fa azo atao pratique zany dia jerenareo tsara fa zay io efa mijanona vibration le ray mamety dia efa etofeny le ray mbola zay le hoe mila hery avy any amin'i Jesosy tsika ameny indray mandeha iny dia na tsy mametsony tsika ikolokolotsika iny vibra ao amintsika foana le fréquence fitiavana le nataontsika tamin'ny voalohany teo iny ny tena zava-dehibe indrindra ary iny ao anatin'ny baiboly masarona fahotana maro be dia be tsy miditra any amin'iny moa za fa le azavaiko aminareo hoe fiatraikany le fréquence fitiavana dia le izy mbola vibra ty anatintsika rehefa tazomina foana tsy te hanao ratsy tsony ianao raha vao efa vibren Jesosy ao anatin'iny fotoana iny mino fa nareo le nanao tiako tafiditra rehetrarehetra teo na mivoaka eo ary nareo tsy tia fahotana tena samy teny anareo azany tonga dia izany fahotana zany tena tonga dia ohatra marikoriko ho azy satria tafiditra le fréquence fitiavana an Jesosy nareo ary zay ny antony mahatonga ana amin'ny teny hoe tongava aloha ty am-piangonana dia manomam-panahy raha ny tena tsara tokony orga mamian'le fréquence mahatonga le vibration fitiavana iny fa indrisy moa fa mbola tsy tonga any amin'ny orga tsika fa tsy mitovy ny fiatraikan'ny orga sy ny izy synthétiseur atao am-piangonana fa misy fiangonana mivadiko zay dia averiko foana hoe tena rehefa makany tonga aloha fa tena teneniko tonga dia tsy tatiko fa mitomany tsy azo atao ninina mihitsy satria zay le vokatry le fréquence fitiavana tosaka le fanomanam-panam-piangonana dia zay le soratako anatin'le nanao publication zay zay tena nahavariana tokoa na tonga na ohatra lasa mpanoratra tampoka teo aiza moa fa nazariny ka tsy matetidy an'le izy averiko anareo sady zany zavatra zany mantsy matoa averiny eto dia atonga anareo atakatra ary mba atonga an'le formule tsy ho matematika ty le izy dia tsy haiko mihitsy fa dotra lasa mpanoratra teo ty dia ozy aho hoe alohan'ny fampompivavahana alahady ao am-piangonana dia manandanja ny feon'ny orga tena izy tsy feo tsotra velively fa atao feona jely sady nataoko point d'interrogation moa zany tsy hoe fialam-boly fa feo to manala devoly point d'interrogation zay devoly sy aretina nahazo anareo teo mino fa iatsangany tana zay sola zay après an'le nanao fanahy teo le fitiavana teo tanareo zany fa maromaro nareo tena tonga dia manana pe ao anaty zany tsika manana fiadanana dia ampangina ny fitiavany tena hananana fo honena efa atsapanareo teo koa zany fa tsy azavaiko tsony atokana ho alahady tsara alahady andro tsara fa tsy andro maramara hira tena mamy eny mety ampitomany fitendry miendrika ilay tranon'Andriamanitra no aka no heno fa tsy démonstration fa mpisehoana fahaizana no mamena eo le fitiavana an'Andriamanitra resahako teo tsika zany mila aleferina le fahaizantsika ato satria tsika mpitendry rehetra aloha ty tsika mpitendry ty ndraindray tsika hoe zarangany anatra tena 13e dia mba démontré ko eto mihitsy hoe mahay an'izany fa tsy izay no ilaina fa le fitendry miendrika ilay tranon'Andriamanitra no aoka no heno fa tsy ny démonstration fampisehoana fahaizana no maneno tsy midika zany hoe tsy ampahainona ny fahaizana fa hoe tsy atao mameno le izy mba hibahana le fréquence avy amin'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao hira manampy ny mpiangona hahazo fatakarana maranitra zay le nytenen'ny dokotera teo misy vavahady tsaina misokatra ianao rehefa sokafan'io fréquence voalohany io hivavaka hifantoka satria hiaino ny tenin'Andriamanitra zay ny andehananao am-piangonana fa tsy sanatria hijery Facebook manadio saina mampahazo aina manalefaka fo hisaotra ilay tsotoa satria tsy feo fotsiny izy io fa fitaovana masina mitondra antsika ho amin'ny fivavahan-dalina sy madio eo le méditation zay le lalina zay zany
dia toy izaka ihany ty mino fa manampy any zavatra ianarantsika amin'ny resaka fréquence zay zavatra teneniko zay a atakarantsika tsara an'le izy ny tena tiako ary nareo le milasa mivoaka ireo mifindrafindra ato mba azo an'le son stéréophonique re ale ivelany ato satria ty bafle ty zao mandeha raha mety nareo mba mifindra somary aty ohatra nareo le lasa tavavoaka ny anina zavady a io hitanareo misy hoe 0 hertz zao ty a io fréquence io azo réglena amin'ny téléphone dia jere fiasany 778 io zao mamoaka zay 778 zay a le fréquence ny fréquence raisiny io diapason io dia 440 zay norme internationale tanareo tsy miova tsy mietsika le baolina satria tsisy fandraisany ataontsika le 440 amin'izay zany a io no ifandraisan'le diapason sy ty fréquence alefan'ty téléphone ty azo andramana ny trano io a na fasika na sira dia asiana fréquence ho an'izay manana fitaovana fa hitanareo fa tsy vidéo frone fa tena zavatra hita amin'ny maso hitanareo misy fifandraisana zao 689 zany kambana le fasika ireo io zao misy karazana fitiavatena kely sy clan io fa zany zavatra zany moa zany hita maso zany hoe io ny anisany mandrava ihany ko lasa mahatonga atsika lasa misy fitokotona tsy tokotokoana tokony atsara zavatra fa indraindray a manimba zavatra hay lobaty ty rahalahy aiza moa ny zafady sady manazava ihany a noho izany a ny feany zany a dia ny fréquence tsy zavatra kely fa ao ny tena NDB-ny zavatra rehetra tsika miforonina tamin'ny fréquence ary ny fitopolo isanjatony ao anatin'ny tenatsika dia rano daholy zay dokotera marina zany ny dokotera fitopolo 70% dia noho izany a vetivety kely mihitsy ny fiasan'ny hay amin'ny 4.7 zao ngamba tonga dia dinganiko atao amin'le zavatra mba angatahako amin'ny pasteur Alain le izy mandrapavitany ty zao zany le izy pasteur Alain ty zavatra ray angatahako aminao ty satria resaka teolojia be mihitsy izy ty mantsy dia nampianatra ny Jesosy fitiavana mantsy zany nampianarina ny olona teo le hoe ahoana le tian'i Jesosy dia rehefa mitian'i Jesosy ny olona tonga dia misy zavatra tsy hay hazavaina fa tonga dia mifandray amin'ny fanahy ara-panahy mihitsy le izy raha vao tia raha vao manambara fitiavana ny fitiavana tompoko a tsy azo atao sinema asakasaka nareo sanatria nanao sinema teo fa raha vao ataonareo sinema io dia na ny olona raha dia efa mahafantatra an'izay indrindra moa fa Andriamanitra raha misy ho an'le vehivavy mba kotikotiany lehilahy reny dia tia kotikoty fotsiny izy fa tsy fehmy fitiavana tonga dia mino fa tsapana marina sa tsy marina zay tsapanareo satria za miteny je t'aime zany ke tsotra je t'aime makia fa tsy mitovy mihitsy ny fitosakio feo io raha va tena tia izy sy ny tia ary ny tsy tia fa je t'aime mavava fotsiny noho izany eo le tiako tenenina hoe ny lava ihany moa izy ty rehefa tena to tsy mandeha lava be ty zavatra ty moa zany raha tenana fa tsy ho vita mihitsy le izy fa tiako tonga dia dinganina any amin'le Jesosy fitiavana tamin'ity androany ity dia fanaliako tsy raisina amin'ny ara-baiboly ny fitiavana amin'Andriamanitra zao tontolo zao ka namezany zanany lahatokana zara mbola saika nazava hoe Jesosy ange natao tonga nofo teto fa raha zoitsika matoa Andriamanitra andeny hoe andao isika
efa teo zany présence fanahy fatakarako azy zay paster dia efa zay fa tonga nofo izy satria ny dinan' Jesosy teto zany mazava ho azy io ny tena secret maha-kristianina antsika, io ny tsy itovizantsika amin'ny silamo. Za tsy sanatria ny antsika silamo fa raha vao miteny fotsiny silamo hoe tsy manenty izy tsy Andriamanitra Jesosy dia zay ny mampifanohitra antsika aminazy. Fa zay tsony an'Andriamanitra raha le ten'Andriamanitra mpanomorona tsy manenina, fa za miteny aminareo fa tsika kristianina voa silamo lavitra be raha hivavaka. Tena fanajana fotoana, fanajana an'Andriamanitra io, fanaovana asa soa, ary zay mahatonga andrareo tafitany fa saingy ny tsininy fotsiny le lalana sy famarinana ary fiainana no lasa somary ataony ankilabao fa lasa mitovy amin'ny mpamina ny tsotra. Dia ny antony vokatr'izay zavatra ndraso anao rakitra aleo tatazana rakitra. Ny antony mahatonga an'izay zavatra izay zany no olana, tsy hoe olana tsika tsy hoe manana anazy fa le Jesosy lazainy fa tsy Andriamanitra mihitsy ny lasa olana amintsika, nefa Jesosy efa Andriamanitra efa hatramin'ny namoronana ny tany. Fa ny secret Jesosy nidina taty dia tsisy hafan'izao ny ohatra meko anareo. Ty moa saika ataoko pratika teo, hitanareo ty tablety ty azo ikomandina nitsy tablety fa tsy ampitsony ny fotoana tetaoka. Io tsisy hafan'io fréquence io. Andriamanitra zany raha hita zao tontolo zao, ndao ataontsika hoe zay ihany le izy, rehefa mikitiketika dia mihetsika ho azy ireo hoan'ireo fréquence zany zany zavatra zany. Fa saingy zao tamin'i Jesosy mbola tsy tonga feno aratsianao. Ny olona rehefa maty dia midina any amin'ny fiainana tsy hita, ary ny fanahy ratsy manjaka ao. Tsy azo ny fanahy atao mihitsy raha hoe donc tsy hoe tsy azo ny ahoana fa potika ity zao tontolo zao raha ohatra ka ny tanan'Andriamanitra sy ny fréquence ny tsofany any Andriamanitra tonga dia potika ity. Zay fatakarako anazy aloha misy fanahy manazava anazy zavatra zay fa tsy hoe ny anarako taiza akory zany. Noho izany tsy maintsy manao Andriamanitra ho tonga nofo aloha Jesosy, ohatra n'ity tablety ity ilatsaka vato le fréquence ho tonga any. Zay vao zaka n'ity zao tontolo zao ty fa raha ny présence an'Andriamanitra tena na 0,0000 tsy fantatra raha vao miasa kely fotsiny dia potika ity zao tontolo zao. Fréquence ny resaka eto noho izany le fréquence fitiavana no nalatsaka Andriamanitra tany. Dia ny devoly teneniko anareo fa zay le dimension teneniko teo. Io fantatry ny devoly daholo hoe misy zavatra tsika zao tsy mahita devoly eto, tsy mahita fanahy tsika eto, misy anjely zao eto akaiky eto fa tsika tsy mahita anazy. Fa raha misy devoly eo dia hita ny anjely raha mitovy dimension ry zareo. Dia zay le dimension teneniko. Noho izany ny dimension ety antany fahatongavan'i Jesosy teto dia tsisy hafan'ny hoe taloha tambola tsisy Jesosy dia eritrereto tsara fa mitovy amin'ny hoe jiolahy manao otazy na olona. Rehefa maty tsika dia makany amin'ny fiainatsita. Satria mbola tsisy loha Jesosy natsangana teo. Tiako hazavaina zany dia zao hoe tsy mahita ny fisian'ny ahoana moa zany? Tsy mahita ahoana moa zany ny lalina be ilay izy fa tsaiko eo le fomba hampitana azy aminareo zany moa zany le hoe le dimension le dimension zany nampiavaka an Jesosy midina teto raha anjely mety mbola hitany devoly hoe iny tady anao soa le manao soa tekitekinena zany le fréquence alefan'ny anjely mba hatonga le olona anao soa mbola vitany devoly manakana an'iny. Raha misy tsy haiko inona daholo fanahy tsy tena hoe fanahy masina fa fanahy koa misy be dia be fa mbola lesona lava be zany fa saingy zao rehefa nidiny Jesosy ho tonga nofo dia misy dimension tsy hitany devoly intsony ao. Zany hoe tsy vitany sain'ny devoly mihitsy ny anakana fitiavan'Andriamanitra fa vitany maka fanahy Jesosy amin'ny maha olombelona anazy. Fa ny tena tsy vitany dia le fidinany Jesosy teto ambony tany ka miletika hatrany misy fianarana ana sasa moa miteny hoe miletika hatrany amin'ny enfer mihitsy izy. Ngamba mino fa paster mety afaka manazava zany fa tsy zany tsara toerana fa tiako hazavaina hoe ny asan'ny fréquence zay ambony dimension. Jesosy io zany tena fréquence zay tsy takatry ny dimension ny devoly mihitsy ny présence amin'ny fidinany teto fa ohatrany hoe raha misy olona atao otazy eo raha miditra amin'ny polisy tonga dia vatony ny polisy tonga dia tifiriny dia maty. Fa rehefa Jesosy miditra tovy amin'ny invisible dia tonga dia sokafan'i Jesosy ndanareo tonga dia sokafa mivaravara mivoaka nareo mivoaka atao amin'ny fiainatsy tato.
tafavoaka ny fiainany anina ankana teo dia voly fa tsisy ninina azo atao satria tsy hita masony tsy hitany hoe izy misy mametaka mba azahoanareo azy alizy atsaina dia eritrereto olona manao tazy manamana bazy tonga dia misy mametaka amin'ny tamaina dia mipitika amin'ny bazy izy zany tsy hita tsy maintsy Jesosy manao an'izay fomba nazavako an'izay le resaka fréquence zany zay fa lasa lalina loatra mantsy raha mihoatra amin'izay dia ny amaranako anazy noho izany tsy naka andihateny amin'ny tsoratra masina ntsony hoe inona manaprofy fa tiany Jesosy zao tontolo zao fa mba nataoko spesiala kely tamin'ity hoe nivavaka nampianaran'i Jesosy mbola kely dia efa nianatra an'izany za tadidiko mihitsy tamin'ny fahasoma dia rainay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao dia teo dia efa nahitsy ny prof fahasoma tamin'izany hoe raha ny tena izy amin'io izy tsy mitapaka ty fa raha voasinareo virgule io dia zay mahatonga ny olona diso fihevitra hoe ny etỳ tany taka ny any an-danitra lasa moa anankiray le izy fa ny etỳ tany tompoko tsy any an-danitra mihitsy fa raha zavaina eo ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao hoe any an-tany toy ny any an-danitra ho tonga etỳ tany satria sitrapon'i Jesosy any an-danitra sitrapon'Andriamanitra any an-danitra efa nazy daholo rehetra vao jeren'ny masony dia efa manaraka ny sitrapony daholo fa ny eto ambonin'ity tany ity mbola sitrapon'ny divolo ny be dia be eto fa zay manana fréquence mihodina manaraka an' Jesosy manana fréquence tsy azo ataony divolo indrina ohatra le teneniko teo raha vao tafiakatra dimension nareo mahazo an'le fitiavana fréquence an' Jesosy zay le nitiavana Andriamanitra n'izao tontolo zao vao mahazo dimension nareo tonga dia tsy azo ataony divolo indrina ntsony tena ohatra raisiko aminareo ny amoa ny teneniko efa niteneniko tany taiza moa teneniko an'ity hoe ny antony tsy anaovako mpiandra ngeo dia tena za zany tsy te hanao paster zay ny tena antony fa ny asa mpiandry tsy maninona mihitsy dia nangataka ny antony dia nangataka tamin'i Jesosy mamirafo fa raha asa mpiandry ataoko dia nianatra tamin'ny mamanay mama tena teneniko anareo fa nampianatra nampanao pratika mpiandry be dia be ary ny zavatra tena navarinana izy malala ody ohatra hoe ty micro ty misy ody tonga dia fatany eo dia mahafinaritra kosa zany miara-miasa eo za zany le mandroka dia voly tsy hoe mba manao asa nampiandry mba tsy ho be dia zay fa ny olana raha vao mahazo le grade mihitsy dia tsy pindy kely ary dia lasa pastera zay eo zany ny tena olako fa tsy mpiandry dia toute façon efa piomana aloha fa tiako hazavana anareo amin'izany dia zao hoe rehefa zay dia nampianary mama za zany raha ny tena marina efa mpiandry fa tsy amin'le asa atao tena mandroka dia voly tozy mama io atao landray ty misy zavatra olona fenody any dia fantatro dia zay mianaka le famezam-pahasoavana ananany ohatrany tsiritiko fotsiny tonga dia azoko ohatrany hoe tena tiako be zany Jesosy tonga dia azoko ary za tena tonga dia reny le zavatra mamparary olona reny tonga vatra hoe tsy maintsy dorany ty tena ody enjana be ty ody vaovao ty enina tamin'ny andron'ny coronavirus reny ary namangy tany amin'ny hôpitaly zay tena mama tsy nanao kasibosy za moa manao ozy ionge lesy efa mpahafantarin'i Jesosy ana ary io tena tonga dia may fotsiny tonga dia may eo ny tena mifona aloha dokotera fa tsy azo atao zany heureusement fa vita zany fa raha hoe mbola fotoanan'ny corona zao mety mbola nananina dia tsy mbola nanana zany afa natahotra be fa voantsiritra fotsiny hoe Jesosy tena tiako be raha mahafantatra an'izany fa vao nanao an'izany tonga dia nahazo présence ana coronavirus ianao io raha misy tonga dia fantatro hoe misy ty tsisy ty misy ty zany hoe zany ny fréquence azonareo le fréquence zao zany tonga dia mipasy automatique dia nanao asana mpiandry dia zanako moa ny hôpitaly tamin'izany dia tonga dia teneniko fotsiny le dokotera kisaka kely retsolo misy présence ana coronavirus tonga dia fantatro hoe zay le mitorona manaraka an' Jesosy mahazo fahalalana mahazo dimension dia nitoy an'izay rehefa mama moa efa maty zao fa tamin'ny favelo mama ankoatran'izay ny fahaizany sakafo efa nitantaraiky tombra teo zany fa tsy averiko eto zay tena zay tsy niriko kosa aloha fa gaga fotsiny satria bao lava be zany fa dinganiko le izy rehefa azoko zay famezam-pahasoavany mamy zay nanao asana mpiandry mihitsiny dia
tamin'ny mama mbola tsy maty aloha vao miala vany tandreny fa iny dady iny a tena tsy tian'ny olona teneniko anareo zany andefasany ody foana ady foana fa ny Andriamanitra mbola mahery sady ny devoly a fantany hoe mazava ho azy zao ohatra hoe iza ny kely indrindrato tsy manina nomena eny nomena mbola tsy kely iza ndray kely indrindrato sady kely mazava ho azy iza ny kely ty zazakely ty aloha tsy atao zazy fa bon ataoko hoe nomena ny kely indrindrato raha nomena zany zao ny ovonoana mazava ho azy tsy mila olona tena 200 kilo fa mavonana io fa ngezangeza kely noho izy fotsiny de maty io voan'ny tontolo io dia maty dia ohatran'izay koa le favalo ara-panahy satria fantatry ny devoly fa zany tady zany tsy sanatria fa ny indraindraina azy fa le niveau spirituel ny fambony be ary tena matona fanahin'olona maro dia iny ny tena tsy zakany devoly aminy dia tena raha vao devoly kely zany aloha tsy mahavoa azy fa tena teneniko anareo tena raha misy ody faran'izay mahery teto ambony tany tsapanay sy mama dia ny alefa amin'ny olona distance amin'ny dada tsy haiko aloha na misy olona tsy tia koa mbrao dia ty paster mbombo fa ny zavatra tena mahavariana anazy dia zao ndre mandeha vao manatona azy fotsiny dada tena misy ody be le lakile ny dada iny fa vao ndraizy koa tena tonga dia menamena manana be tany nirahako dia voly ny asana aloha dia afaka le izy dia zao ny conclusion nisy ray aman-dreny tondram-bavaka mifandrandraiky amin'iny dia ozy izy lanto nasain'i Jesosy miteny aminao fa aza manahy ianao fa Jesosy i dada arovan'i Jesosy manokana teo azany fa tena tonga saina hoe tena danja be tokoa le protection satria raisiny amin'ny tanany io ho anareo zay manao ody any dada tsy haiko tsy fantatro fa za tena filasika nahazo an'izany ary tena tonga dia mandamaka tena tsy haiko manazava azy mino fa be dia be mpiandry miasa amina nivoana ody ohatran'izany tena hoe rehefa mafy le ody ndraindray tena tady atorana tena ary tonga dia tena ohatrany hoe zay sy mama ny ray mandroaka le izy tonga dia malemy nefa dady mijaridina be iny izy zay le fiarovana hitanareo le fréquence zany ataon'Andriamanitra eo aminazy ambony be koa mitovy amin'ny haviny mino fa azonareo zay zavatra zay dia ny amaranako azy le vavaka nampianarin'ny tompo teo tena ty ngambany tsy ho vita vetivety fa angatahako amin'ny fa ny anoizako azy ny herin'ny teny fréquence moatsika zao fa lasa ohatry mivadika kely somary eny misy ifandraisany ihany moa zany zavatra rehetra zany fa ny herin'ny teny tena mbola lava be mihitsy izy ato fa hitanareo ny teny tsy mijanona amin'ny fréquence fotsiny ohatra le teneniko teo hoe je t'aime le je t'aime manao hoe tiako ianao amin'ny teny gasy iny fréquence fotsiny fa le toe-po sy toe-tsaina toe-batana ianao manontolo manaraka an'le izy mahavalide an'le izy inona mahatonga ny ozana mandaitra vetivety ny antony dia zao tena tezitra ohatra hoe hitsahany olona ny tongotra dia tsy le ohatra le atao zay zafady raha lafa tavelo tavelo amban'ny tongotra ny tongotro tsy izay ny tena toe-po tokony ananantsika nefa ny olona tsy manana an'izay toe-po zay daholo fa tena fatesa fa dia mahavita manoziny izy raha tena narary ny tongony surtout raha hoe tongotra tena marary voahitsany iny teneniko anao fa tena ny fanahy sy ny vatany rehetrarehetra tsy misy fréquence miody raha makatiny ny Jesosy miodina be makatiny azy iny le fréquence le fanozonany iny ary tena miodina mafy io tsy miodina moramora io amin'izay fotoan'izay rehefa atsipiny miaraka amin'ny teny tena mandiavany lafa tsy fantatro hoe miozina fa teneniko anareo fa tanteraka iny sahitra satria inona ny antony misy fréquence envoyeny avoaka an'le vatana miaraka amin'le ohatrany tsisy hafan'le je t'aime mateo ihany io zany raha tenenina hoe je t'aime io oziny io zany raha tenenina fotsiny hoe ianao manany ianao raha tsy miteny fa azonareo ohatra mampiteny eritreritra zany nareo fa tsy te hiteny tsy te hiteny ozina fa tiako tenenina hoe matoa zany io raha tenenina fotsiny ka tsy tanteraka tsy niodina zay le fréquence mafy tao anatin'le olona fa mahatonga an'io tanteraka zay le izy tena miodina mafy eo anatin'le olona dia tena tezitra mafy izy ary tena narara ny tongony dia jereto avanana amin'ny fanozonana mihitsy inga tsika gasy tsy haiko koa tsika la taranaka olona voaozina tokoa aloha tsika na tiana na tsy tiana dia tena sady mora manozina nefa voaozina anisan'izany ty Madagasikara ty lasa tena tena daholo ange tsika eto
za tsy tia resaka politika fa ny akabeazan'ny olona zany raha vao mahazo vola na mahazo fahefana miova ny toetrany sa tsy miova. Hitanareo zany resy lahatra dolinareo miova satria vokatra zay na manana fréquence makaty amin'i Jesosy ary ianao tsara. Raha vao mahery mihitsy le herin'ny tany iny ka tsy voatohatra ao dia aloha miala. Raha za zany mpanao politika vao fantatro mihitsy hoe tena ohatrany tsy mihodina mafy aho zany dia aloha miala. Iny moa saika ho azavaika tokoa iny resaka politika. Zay le fiantraikan'ny teny. Dia ny amaranako anazy anoizako an'izay. Mbola misy vidéo maro be ato fa tsy vita intsony fa efa amin'ny 4 sy sasany mahery 5 zao zao. Ny amaranako azy le tenin'i Jesosy tia tsy hoe verset biblika fa raha tadidinareo miteny Jesosy hoe tsy izay rehetra manao inona moa no maninona. Hainareo le izy fa zay manao sitrapony ray. Hitanareo le tompotompoko iny le amin'ny vava iny le fréquence tokoro fa tsy niampy an'le fréquence mihodina ao ana dia ny fitiavana an' Jesosy. Dinona koa ny toy an'izay zavatra zay. Eo mahatonga an' Jesosy avy eo raha sanatria manao tompotompoko fotsiny ianao tsy miasa le fréquence ao anatin'ny vatanao. Le fréquence ny fitiavana le nataontsika voalohany indrindra iny fitiavana an' Jesosy fanarahana ny tenin'i Jesosy. Dia zao tsisy afan'izah le manao ody iny ange indraindray tsika za tsy mpiandraka moa eny fa manao asana mpiandry tsy manina. Indraindray tsika mpiandry manana an'izay famezam-pahazo. Za zao vao mahita ody, za zao vao mananina dia miala tsiny fa tsy azoko tenena moa ny anarana fa nisy mpiandry ray atsika tao tena anisany nainana ody hatrany Andravankivavana fa resy ane satria nisy somary maha-olombelona ny asa tao. Lasa adino Jesosy hoe Jesosy ankeny natonga anao liodina be arak'ilay sary hitantsika teo. Adino Jesosy dia manjary somary mirehare mitovy amin'ilay voninahitra sy fahitana vola ihany. Dia rehefa adino Jesosy dia ina amin'izay mitranga. Lasa atao amin'ny teny le izy hoe aiko manala ody io nge vao raisiko fotsiny tonga dia ihany. Dia efa tenenin'ny data moa tamin'izany hoe ny aloha tsy teneniko hoe vehivavy le izy sa lehilahy fa manjary tsy mety. Fa ho an'izay mahafantatra nareo dia efa tenen'ny data izy hoe tandremo ianao fa raha zany afatry Jesosy zany dorana daholo ireo volamenindreo. Dia satria maso mahita volako inona nataony nalainy ny volamena ny tehiriziny tany an-trano. Zay nge nampahafaty azy zay no nampitotonga anazy. Tsika zany maso mahita vola ty dada akory angafa aloha ro ana dia voly fotsiny ty dia efa Jesosy zao miteny hoe tsy azonao tehiriziny io volamena eo ko ianao manohatra an' Jesosy. Azonareo zany zavatra zany. Zay le manohatra an'le fréquence ianao meny Jesosy efa manao an'izao nefany vao mahita voninahitra sy mivoly ianao dia lasa iny ny ambony no ity. Ny amaranako an'izay resaka teny zay dia le tohizako ihany le tenin' Jesosy hoe misy miteny an'izay le izy hoe tsy fantatra akory nareo na avitaiza nareo aizany toko sainty misy an'izay pastera vokatra izay zavatra zay no mahatonga an' Jesosy miteny an'izay satria izao nanala demoni hoe za nge Jesosy nanala demoni tamin'ny anaranao ie ny anaran' Jesosy ny ampiasainao dia mety iny satria ny fréquence ray mahomby efa anananao le secret hoe 440 raha raisina fréquence fa anananao le secret fa rehefa avy eo anananao le secret adininao le name an'le fréquence arak'le nataoko teo etofena le soritra etofenao le Jesosy le tsy soritra zany na etofenao nefa ianao mihodina zavatra tsy fantatrao nefa raha vao tsy fahanana ianao. Zay ny ilana ny fahatongavana makaty am-piangonana mba hahatonga antsika mihodina fitiavana foana fa tsy sanatria fitadiavam-bola makaty. Zay zao miala paosy daholo manao an'ireo mitondra an'ireo entandreo tsisy mamena ny arara miala paosy na carburant na rehetrarehetra tsisy fitiavam-bola ty na kely ary fa fitiavana izaran'izany zavatra zany mba hahatonga ny olona hitana n'le fitiavana an' Jesosy le voarainao reo voalohany teo. Iny aloha ny tena pratika. Noho izany ny zavatra rehetra dia atao am-pitiavana fa raha tsy zany tsy fantatry Jesosy nareo satria firaisana amin'i Jesosy no ahafantarana ny zavatra anankiray tato moa zany dia hoe ny fiteny taloha dia tsy hoe taloha fa misy fiteny hoe efa fantatra lava iny dikan'le firaisana mihitsy ny mpivady zany matombo fandray dia fakafantatra le firaisany mpivady mihitsy ny resahako ao azonareo tiako tenenina zay vao mifakafantatra
fa raha mpivady nareo mbola tsy miresaka mbola tsy nisy firaisana antina le lasy vehivavy anankiray a afaka miteny mihitsy tsy vadiko io tsy fantatroko fa raha vao niraisanao io tsy maintsy fantatrao na tianao na tsy tianao a fantatrao io lozika zany a dia ohatr'izay koa le firaisana amin'i Jesosy a raha vao io fo amin'ray amin'i Jesosy ianao dia izy ny tena tompon'le mission tsy possible tsy fantan'izany ianao fa matoa ianao a tsy fantany dia tsy mbola tavaray tsara tamin'i Jesosy ianao zany a fa ny secret fotsiny anananao hoe mitondra titre vatan'i Jesosy a zany dia makany amin'ny anina dia misy lasa aloha fa tiako lasa maneligelina be izatra raha miantso zany dia mino fa azonareo zany fa tsy ngamba tsy azavaina be dia ty pastera le zavatra mpatiako ngamba izy ty le raina izy any an-tany raiky aloha ny anankiray a adiniko izy teo toy andray izy any an-tany dia sahona pastera sao dia fotoana hafa mihitsy angamba ty raina izy any an-tany ty fréquence mantsy izy tsy vita zao fa manjary tapaka fa ngamba aloha fotoana hafa fa tsy maintsy mamarana mantsy tsika fa ameko an'ny dokotera toizantsika hatrafara aloha ty aniny ty vetivety toizantsika aloha ty « 5788 dia io mifangalefaso raha vao misy ny firaisana